anatin'ny fandarana meteo indray tsika amin'ity alina ity manolotra ny arahaba tompoko. Mba toerana mandrisy-herinandro ity ny toetry ny andro vokatry ny fandalovana rindrin-drahona ao atsimo Madagasikara ao. Vokatr'izay dia isy ny oram-baratra ny takariva sy ny amin'ny alina saika manerana ny Madagasikara. Isy ihany koa ny zavona na ny zavi-tambo maraina ato anatin'ny 3 andro avy ety amin'ny faritry ny voatany. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia miova loatra ny taremarika mandrisy-herinandro ity. Ho amin'ny rapitso talata 7 ny volana novambra 2024 ary ho amin'ny maraina dia anorana tandrifin-drahona ny amin'ny tapany atsimon'ny faritra atsimo andrefana, atsimo atsinanana ary ny tapany atsimon'ny faritra anosiny. Isy ihany koa ny sisana orana tandrifin-drahona amin'ny morotsirak'i Sofia sy Boeny ary Melaky Andrahona na Andrahona vitsy ny andro ny amin'ny faritra sisa fahorian'ny fisavan'ny zavona na ny zavi-tambo maraina amin'ny faritry ny avoatany. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana tandrifin-drahona mety arahana kotroka sy tafiotra manomboka any Sofia sy Betsibokany mahazo any Bongolava, Itasy, Vakinakaratra, Amoromany, Otmatsiatra, Orombe, mipaka ny Anosy sy Androhany tahak'izay ihany koa aty atsimo andrefana aty ary ny ilany andrefany Analamanga, Andrahona na Andrahona vitsy ny andro amin'ny faritra sisa. Araka ny voalaza teny am-piadoana dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina mahakasika ny maripana. Ho amin'ny rapitso ary dia 14 degré Celsius no ambany indrindra. Hitantsika ny Vakinakaratra any 5 degré Celsius no ambony indrindra any amin'iny ilany andrefany Madagasikara iny. Ny alarobia fa 30 ny volana novambra 2024 indray amin'ny ankapobeny dia ahitana oram-baratra mety arahana tafiotra ny amin'ny faritra atsimony Madagasikara rehetra iny somary miilana mahazo ny ilany atsinanany avoatany zany. Dia ifandimby eo ny rahona sy masoandro ny amin'ny faritra sisa fa somary olalovandrahona bebe kokoa ny amin'ny faritra avaratra atsinanana sy avoany atsinanany nosiny. Mahakasika ny maripana indray no ndeha hojerentsika manaraka 14 degré Celsius hatrany no ambany indrindra ny Vakinakaratra, 19 hatramin'ny 17 degré Celsius eo ny amin'ny faritra sisa ety amin'ny avoatany. Ny morotsiraka atsinanana sy andrefana ny tolakandro izay alarobia izay dia 30 hatramin'ny 30 degré Celsius. Ny alakamisy voalohan'ny volana desambra 2024 indray dia isy ny oram-baratra manomboka any amin'ny faritra aloatra mangoro iny mahazo any Sava, atsinanana na Lanjorofo, Vatovavy, Fitovinany, atsimo atsinanana aty atsimon'ny Madagasikara aty zany hoe Anosy sy Androhy, ny ilany atsinanana Analamanga, Orombe sy Otmatsiatra fa mety ho betsabetsaka kokoa ny rotsakorana ny amin'ny toerana sasany amin'ireo faritra voaton'ireo ifandimby ny rahona sy masoandro amin'ny faritra sisa. Mahakasika ny taremarika ny maripana indray dia mandina ny 20 hatramin'ny 17 degré Celsius no ambony indrindra ety amin'ny faritry ny avoatany. Mahatratra 30 degré Celsius ny ambony indrindra ny faritry Savahany. Ny amin'ny morotsiraka andrefana kosa dia eo anelanelany 30 hatramin'ny 19 degré Celsius. Dia izay tompoko lasy tompoko vavy no mamarana ny meteo antsika eo amin'ity alina ity. Manome fotoananareo amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.